Toy ny fanaony dia mikarakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety rehefa miandotaka izao ny taona ary zareo avy eo anivon'ny AFT tsy andavamamba entina ampahafantarana ny hetsika ara-koltoraly tanterahany ao anatin'ity taona vaovao ity. Ny misongadina indrindra amin'izany dia ny fankalazana ny faha-70 taona nijoroan'ny AFT Antananarivo, maro ny fandaharam-potoana omanina ao amin'izany. Ho fendefeny ny fandaharam-potoana ara-koltoraly ho an'ny Alliance Française andavamamba mandritra izao fiandohan'ny taona 2024 izao. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny faha-70 taona nijoroan'ity sapan'ity teto Antananarivo. Hetsika maro be fa ny azo tsongaina amin'ireo dia ny fampisehoana lehibe izay ho atao amin'ny sabotsy izao fampisehoana voalohany atao amin'ny Alliance Française anokafana an'ity taon'ity cœur d'homme ny anarany fa fampisehoana feo sy firana hira klasika vitsivitsy ho ataona olona vitsivitsy lehilahy avokoa moa izy ireo misy eo amin'ny 12 eo dia mariako ihany hoe fahazaran'ny Alliance Française ny manokatra ny taona koltoraly ny Alliance Française amina fampisehoana hira chorale na gospel ohatran'izao ataontsika amin'ny sabotsy izao. Raha mikasika ny fampianarana kosa dia no mafitsina trano ireo tolotra natao hatr'izay ary no izahina ny ampidirana bebe koa ny lafy numerika ao anatin'izany. Fanatsarana ny fomba fampianarana amin'ny fampiasana ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia any anatin'ny cours zany ho ezahana zany hoe maromaro kokoa ny fampiasana ny teknôlôjia ny resaka multimédia sy ny internet any anatin'ny fampianarana zany mba anarahana izay hoe fenitra izay lalana andehanany rehetrarehetra izay. Tafiditra ao anatin'izany ny famoahana ny antsoina hoe chromebook, fitaovana numerika iray ahafahana mampianateny sy manovo fahalalana irery tsy mila internet efa ampiasaina tao amin'ny AFT Antananarivo izy io amin'izao fotoana izao dia ho aparitaka maneran'ireo Alliance Française 2020.